ho amintsika rehetra mandrakariva ny eny fahasoavan'ny tompo. Falindray miona amintsika rehetra ito amin'ny fotoanany many isan'andro. Misaotra anao vonona iara-misakafo indray aminay. Asan'ny apôstôly toko 7:12 ka hatramin'ny 13 no ovakintsika anio. Asan'ny apôstôly toko 7:12 ka hatramin'ny 13. Alohan'izany dia mbola iara-mivavaka isika isaotra ny tompo. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay eo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao raha omenao ndray ny fotoana azonay miaraka mandinika ny teninao ankehitriny. Misaotra anao zay fa famindrampo avy aminao zany ary iderana iny anaranao. Ankalazana ianao ry tompo fa fitiavana izany. Misaotra mpamonjy eo. Ankehitriny ary raha andinika izany teninao zany ndray zay dia aoka ny fanahinao masina no anazava ny teny ao anatin'ny fonay. Mba hitondra fanavaozam-piainana ho anay rehetra, fahalalana ny teninao ary indrindra mpamonjy eo. Hitondra famonjena ho anay satria fantatray fa mandalo zao fiainan'izao. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no navanay izany vavaka izany. Amen. Asan'ny apôstôly toko 7:12 ka hatramin'ny 13 no ovakintsika anio. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary raha nandeha nitetin'ny tany rehetra Petera, de nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enia, izay efa nandro 8 taona teo am-parafara fa narary ny paralisisa. Ary Petera taminy, ry Enia, manasitrana anao Jesosy Kristy, nitsangana ka mboary ny fandrinao. De nitsangana niaraka tamin'izay izy. Ary nahita azy izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona ka dia niverina ho amin'ny tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra tao hoe Tabita, zany hoe raha adika Dorkasy, ary be ny asa soa sy ny fiantrana zay nataony zany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro zany ka dia maty. Ary rehefa nampandroy ny faty dia napetrany teo an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa, ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera, dia naniraka reo lahy izy hangataka azy hoe aza misalasala hankaty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary noho ny tonga izy dia nentiny tany an-trano ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba zay nozairi ny Dorkasy fony fahavelony. Ary navoaka Petera avokoa izy rehetra, dia nando alika izy ka nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe, ry Tabita mitsangana. Dia nahirany ny masony. Ary raha nahitany Petera izy de niarina. Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy, de nanolotra azy velona. Ary de fantatra eran'ny Jopa izany, ka maro no nino ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ireto fahamarina vitsivitsy reto indray no ho fampahirezana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay nivakina teo. Fahamarina voalohany de zao: niaraka tamin'ny fanasitranana ny marary
ny filazantsara ny apôstôly. Niaraka tamin'ny fanasitranana ny marary ny filazantsara ny apôstôly. Marina ve zany? Eto no hitantsika Enea. Fa andengeo jerentsika ny tany aloha. Jesosy manko raha nametraka ny afatra izy ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia ho jerentsika ange ny Matio 7 aloha, nanomboka hatrany amin'ny Matio 7 am'izay ny antson'ny tompon'ny mpianatra. Matio 7:5-7 de toizatsika hatramin'ny 1 amin'ny 10. Izao manko ny voasoratra ao. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Zany no hita. Jesosy raha nitory teny izy, de voalaza mihitsy hoe nitory ny filazantsara izy, nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra izy. 5:7 Ny 1:10 Ary Jesosy niantso ny mpianatra 12 lahy ankeo aminy, ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy ahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. De ho toizatsika ny Marka 9:12 zany. Mba tonga tsika tsy hoe miteniteny foana, fa ho porofonitsika fa niaraka tamin'ny fanasitranana ny marary ny fitoriana ny filazantsara ny apôstôly. 5:12 amin'ny 1:12 amin'ny filazantsara ny Marka. Ary hoy izy taminy, mandehana any am'izao tontolo zao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay misy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no elohina. Ary zao famantarana zao no anarak'izay mino, hamoaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na de misotro zava-mahafaty azy izy, de tsy ampaninina azy zany, hametra tanana amin'ny marary izy, de ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy, de nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo kavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Fa tanteran'izany zao hitantsika izao. Tao amin'ny 7:9 amin'ny asan'ny apôstôly ihany, de nahitantsika ny Petera sy Jona niakatra ao amin'ny tempoly, efa nidinitsika teto zany. De nahita n'ilay malemy nentin'ny olona teo ambavadiny tsara endrika izy. De zao no hitantsika amin'ny 7:5, dia nibanjina azy roalahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao, amin'ny anaran' Jesosy Kristy avy any Nazareta nitsangatsangana. No raisiny tamin'ny tany ankavahana raha lehilahy, ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, ary ny antsambontsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra tamin'ny ankanjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy ny antsambontsambotra sady ny dera an'Andriamanitra. De mbola hitantsika ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:12. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. 5:20 Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema de nivory koa, nitondra ny marary sy izay nampahorin'ny fanahy maloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Izany tenin'Andriamanitra rehetra sy tantara marina rehetra nambara taminareo teo zany ry havana, dia manam-pirofo fa ny fitorian'ny filazantsarany apôstôly zay nanafaran' Jesosy azy, de miaraka tamin'ny fanasitranana ny marary. Misy olona mitory ny filazantsara de milaza hoe tamin'ny andro taloha zany, fa tsy am'izao fotoan'izao tsony zany fahagagana zany, efa lasa ny andro ny fahagagana. Tsy atompoko, tsy miova ny afatry Jesosy, fa ny afatra nomen'ny apôstôly ihany no mbola menantsika mandraka androany, ary izany no mahatonga atsika hivavaka ho an'ny marary, mahatonga atsika hampahery ny marary zay rehetra marary, no hoe minoan' Jesosy tompo. Fa ny finoanao ny mahavonjy anao, Jesosy no teny an'izany tamin'ilay vehivavy narary nandeha rà nandritra ny 12 taona.
nanam-pinoana tao anatiny tao izy hoe raha mikasika an'io Jesosy io sitrana tokoa izy de niteny Jesosy hoe izany no mikasika ho ny mpianatra hoe olona marobe reo ve de natahotra lay vehivavy de nanatona zao ny zavatra nitranga tamiko izy tam Jesosy. Anaka ho Jesosy, ny finoanao nahasitrananao mandehana soamatsara. Jesosy mbola manasitrana izy, mbola manam-pahefanana sitrana izy, ary mbola azo angatahana anasitrana ihany koa izy. Ny antony ny diakapoka taminy ine ny fanasitranana antsika ho ny Isaia 7:15 andinin'ny 5 ary Petera de milaza ny diakapoka taminy ny fanasitranana anareo. Petera 1:2-4. Inona ny dikan'izany? Eto de hitatsika ny fanasitranana nataon Jesosy tamin'ity Enea ity. Teny tsotra no tenin'ny Petera taminy, ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy. Petera tsy nilaza hoe zany manasitrana anao, fa Jesosy ho izy no manasitrana anao. Ary zany mahafaly ry havana. Raha ohatra ianao miditra any amin'ny hôpitaly fitsabon'ny Loterana eto amintsika, de izao no ataony hoe izahay mitsabo fa Jesosy ny manasitrana. Tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary ho Jesosy ao Mateo 7:12. Ary noho izany, na de mitsabo aza ny dokotera, fa asoavana omen'ny tompo ny fahalalànany hoe zao ny aretina ary zao ny fanafody. Nefa ny kristianina de manaiky fa Jesosy ihany no manasitrana amin'ny alalan'io fanafody omen'ny dokotera io. Misy kio anefa, ary teto amintsika ary eto amintsika de mbola misy hatramin'izao, zany hoe Jesosy mihitsy no manasitrana le olona amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Ary izay hitatsika eto de tsy nisy dokotera, tsisy ninninina mihitsy teo amin'ny Petera, fa ny finoany Petera fa manasitrana ny Enea Jesosy. Ahoana moa ny mahatonga zany? Ny fifandraisan'ny Petera tamin'i Jesosy, ny finoany an Jesosy nahatonga azy anana faharesen-dahatra, fa na defa narary ny voan'ny paralysisy nandritry ny 8 taona azy ianao, ry Enea, de Jesosy no afaka manasitrana anao. Ary eto ry havana, de tsara ny manamafy sy mampahery antsika na ny mpitory ny filazantsara na ny marary, fa mbola tsy miova izany herin'i Jesosy izany. Mbola manana fahefana anasitrana Jesosy, ary mbola manao zany izy satria ny diakapoka tamin'ny kapoanazy fa izay de tsy latsa-danjany amin'ny nanomboanazy tamin'ny hazo fijaliana koa. Fa raha mahazo famelan-keloka mandraka androany isika noho ny rany Kristy latsaka tany Kalvari, de mbola mahazo fanasitranana mandraka androany isika noho ny diakapoka taminy. Ny mahasamy hafa azy de izao, ny famelan-keloka de tsy azo afa-tsy amin'ny alalan'ny finoana ny rano latsaka tany Kalvari ihany, fa ny fanasitranana manome sainany dokotera izy ho fiasany ampelantanany hoentiny manasitrana ihany koa. Ka na tsy mino an Jesosy le olona na mino an Jesosy le olona, mety ho sitrany dokoterana izy, sitrana noho ny asan'ny fanafody ane le olona. Fa ny tombontsoa ananany mino de ny hoe Jesosy afaka manasitrana anay, na de tsy takatry ny sain'ny dokotera intsony aza ny fanasitranana azy, de hain'Andriamanitra ny manasitrana azy. Efa manana vavolombelona maro ny amin'izany ny tompo eo am'izao tontolo zao, ary mandraka androany, mandraka kehitriny zao, de tsy miova izany am'izay mino, fa mbola mahita zava-mahagaga, mbola mahita an Jesosy manao fahagagana sy manasitrana ny marary izay mino araka ny tenin'Andriamanitra. Fa moa ve tsy aretina tsy haino sotranina ny aretiny dadarainy Solambo? Natao daholo zao rehetrarehetrarehetra zao, nampiasainy daholo ny skidiny sy zay noheverino mety, kanjo tsy nahasitrana azy zany. Fa rehefa tonga Jesosy, sitrana dadarainy Solambo
ary izany nahatonga azy ino, ary zany nahatonga azy nanary ny odiny, zany nahatonga azy nampianatra an'le Jesosy manasitrana, ary moa tsy mbola asa-pifoazana mandraka androany ve ny fametraha-tanana amin'ny marary, famoahana demonia. Ary noho izany ry havana, mbola fiasany eo ampelantanany tompo hitondra fanasitranana ho an'ny marary ny herin'ny vavaka ataon'ny mino sy ny herin'ny anaran' Jesosy. Olay jamba ny sotranina, jamba teo aloha fa mahiratra azy aho. Nisy namana anankiray ry havana, tany amin'ny faritany anankiray tsy ambarako hoe taiza, sitrany izy no ny herin'ny anaran' Jesosy, rehefa niaino ny anaran' Jesosy, tsy fivavahana kristiana ny narahany teo aloha. Fivavahana no tompoiny razany narahany ny fianakaviany. Nefa rehefa narary izy, de netina tany amin'ny kristianina izy, de sitrany izy. Rehefa sitrany izy de niova ho kristianina, nenjehiny fianakaviany izy. De zao ny teniny hoe, ianareo narary ateo, inona ny nataonareo? Nahasitrana ve ny fivavahana nisy anareo? Naratsika hatramin'izay, zao Jesosy ny nanasitrana, narinareo azy aho, de hanaraka an' Jesosy aho. Ry havana, mamerina ny olona ho amin'ny tompo manko ny fanasitranana amin'ny fotoana sasany, ary fiasana ampelantanany mino zany, koa tokony hivavaka ho an'ny marary ny mpitory ny filazantsara, fa ny filazantsara an' Jesosy de niaraka tamin'ny fivavahana ho an'ny marary mba ho sitrana ireny. Efa nisy dokotera ne tamin'ny andron' Jesosy, efa nisy, ary zany nahatonga azy laza hoe tsy nifinaritra ny mila dokotera fa ny marary. Ary i Lioka, nanohitra filazantsara ny Lioka, nanohitra ny asan'ny apôstôly, dokoterane no asany. Famerenana ny olona ho amin'ny tompo, ny fahafantarany ny herin'i Jesosy mbola manasitrana azy. Fahamarena faharoa, vehivavy nanao sosiny antra Dorkasy, ary natsangana tamin'ny maty izy. Zany no hitantsika teto. Vehivavy nanao sosiny antra Dorkasy, ary natsangana tamin'ny maty izy. Azo heverina ry havana fa isan'izay vehivavy nanana ny ampy teo mpiaramonina taminy Dorkasy, satria afaka nanao soa izy. Saingy zao, ny fananany de netiny nanampy ny mahantra be ny asa sosiny fiantrana zay nataony zany vehivavy izany. Mampalahelo dy zao, betsaka vehivavy mpanan-karena fa tsy manao soa ny mahamay azy, fa ny anango-karena ihany mahamay azy. Efa manana be de be, efa manana trano atsy roa, efa manana arena be, de ny mbola ny angoro-karena ihany no ataony, zany ihany mbola tiany. Fa ny eny Dorkasy tsy zany ny azy. Rehefa nitahin'Andriamanitra izy, na tsy aro nitahin'Andriamanitra izy, de nieritreritra hoe nde hanampy reo namako aho reo mahantra, nde hanampy ny mahantra aho. Zany ny toetra tsara tokony alay tahaka any amin'ny Dorkasy. Rehefa tian' Jesosy izy de tiany namany ihany koa. Narary izy, nahagagady izao, narary izy de maty. Fa naninona ny tsy sitran'izy? Angatsy ny vavaky reo olona reo ny tsy sitran'izy, nahoana ny maty izy, misy antony ao. Anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Fantainina mipetraka fotsiny amintsika de zao ny hoe, ry vehivavy mpanan-karena, mpanompon'Andriamanitra o, angoro-karena tahoinina isika. Ia isika kristianina, angoro-karena tahoinina. Tadidintsika moa tenin'ny tompo tamin'ilay nanao fanoharana izy, ny am'ilay lehilahy mpanan-karena. Inona ny nataon'le lehilahy mpanan-karena? Nanango-karena izy. Zao no ataoko, hitariko ny sopotra de ataoko an'izao, de teny aho hoe, rehefa nahiko efa mananao amin'ny taona maro anao, mihinana misy troa. Zao nefa nytenin'ny tompo taminy, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ho aniza zay no arinao. De hoy Jesosy hoe, tahaka zany olona tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra, manan-karena eto ambonin'ny tany fotsiny, avelany eto ny arenany, ary mangalatra azy izy mba hanan-karena. Hoentina ho aiza ireo? Mafy agnambo zany teniko zany ho ianao nefa. Te hampieritreritra anao aho satria te ahitanao any an-danitra aho. Aoko fantatsika ry havana, fa ny fandaharana mana isan'andro de tokana antarigetrany ny ahitanao any an-danitra ho vonjena. Satria ny olona nihinana ny mana isan'andro tany anefitra de olona nentinao any amin'ny tany Kanana. Tsy
tsy natao ho fatany anefitra ianao, mihinana mana nefa ho fatany anefitra, fa tiana hoentinao any amin'ny tany Kanana ianao. Mihinana mana isan'andro ianao, any an-danitra ny tarigetra tompoko, satria mandalo isika ny etao tany. Na matanjaka na salama toininy ianao, tsy maintsy miala eto, ary teo hita any an-danitra ianao matomena mana isan'andro. Iara-miaina amin'ny tenin'Andriamanitra mba handova fiainana mandrakizay. Manompoan' Jehova mifanananao rehetra, mankalaza azy mifanananao ny obolona toko 7:6-10, de ofeny mitafitafy ny fitoeram-barinao. Raha entinao manao ny asan'Andriamanitra sy mikarakara ny mahantra noho ny fitiavanao an' Jesosy iny fanananao io ampitomboin'ny tompo ane io fa aza mampitombo arena mba hanan-karena, fa mangatahany tompo itahy ianao mba azonao manao soa tahaka ny Dorkasy. Natsangana tamin'ny maty Dorkasy, natsangana tamin'ny maty izy. Zao ny voalazantsika eto hoe maty izy de natsona Petera, tonga tany Petera. Rehefa tonga tany Petera jerena maty tokoa reo ny mpitondra tena rehetrarehetra. Petera jereo ange reto avy eny zavatra nataony olona taminay, zao aneny nataony, zao aneny nataony. Ary noho izany fitarainan'ireo olona reo zany dia netsehiny tompo ny fony Petera. Tsy zay olona maty rehetra kory natsangany Petera, mazava loatra zany. Fa eto navokany Petera ny olona, de inona ny nataony? Nandohalika ny vavaka izy. Nandohalika ny vavaka izy, izany aloha ny nataony, ny vavaka izy. De niteny izy rehefa aveo, ry Tabita mitsangana. Inona no vokatr' zany? Nitsangana na di Tabita maty aza. Ry havana, mila Tabita mitsangana amin'ny fahafatesam-panahy ny firenena. Haninona? Hanangana indray ty firenena ity. Mivavaka ao an'io, mba ho marobe no Tabita mpanan-karena eto amin'ny firenena. Hitsangana amin'ny fahafatesam-panahy, hiara-miasa amin'ny Kristy, mba hanampy ny mahantra. Haneo fahagagana eto amin'ny firenena ny tompo. Miantso manokana anareo vehivavy zao tenin'Andriamanitra izao. Mila Tabita marobe ny firenena. Mitsangana amin'ny fahafatesam-panahy ry Tabita. Raha mandre zao tenin'Andriamanitra zao ianao. Mitsangana tahaka ny Tabita. Haninona? Jereo fa mahantra ny firenena, nefa milanao pino. Ianareo vehivavy nomen'Andriamanitra fahasoavana manokanao tahaka ny Tabita, manana ny ampy eto amin'ny firenena. Eritrereto zay ampiasanao zany arena ny men'Andriamanitra anao zany. Eritrereto aza mangoro-karena, hanan-karena fotsiny eto an-tany, fa ny arena ho men'Andriamanitra anao eto manompo azy, mba ho mamioditra eo amin'ny firenena ianao. Ary koa ankasitrahany tompo, mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainan'ny Tabita marobe, reo kristianina marobe zay miezaka tokoa mba hanao soa eo amin'ny fireneny. Tsy hanao soa deraderaina nefa, fa hanao soa ho voninahitry ny tompo. De hivavaka ary sika, raha marary ianao, te hivavaka ho anao aho. Minoa fa mbola mahay manasitrana anao Jesosy, midiakapoka taminy ny fanasitranana anao. Matoky fa mbola mahay manasitrana anao izy. Ary mivava aminy, mangata aminy, mba sitrano a Jesosy io, tahaka ny nanasitrananao any Enea fa izay. Ary raha reraderaka ny fanahinao, satria totsaronao hoe maty ny fanahinao, anio mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho avaozina indray ny fiainanao, mba azonao manompo ny firenenao ry vehivavy Tabita, kristianina eto Madagasikara, fa mily zany ny firenentsika. Andeha hivavaka isika. Misotranao zay tompo no ny teny nomenao anay androany. Misotranao zay no ny tantarany Enea, ny tantarany Petera, zay na defa narary 8 taona aza paralysisa, tsy afa nitsangana, natsanganao Jesosy eo. Tsy mbola miovane zany herinao zany. Na iza marary, na iza misy azy, mandre zao teninao zao hoe tsy mbola miova ny diakapoka tamin'ny tompo, fa mbola fanasitrananao azy. Mino zany izy, mivavaka aminao a Jesosy. Na iza marary, mandre zao teninao zao, atsangano izy tompo, sitrano izy tahaka ny nanasitrananao any Enea fa izay.
mivavaka aminao koa tompo ho an'ny vehivavy malagasy kristianina rehetra mandreza ho afatra ao zao mba hitsangana amin'ny fahafatesam-panahy izy ary avita soa indray ho an'ny firenena miaraka aminao mpamonjy eo tahaka ny nanangananao any Tabita fa izay no anangano ny vehivavy amin'ny fahafatesam-panahy mba azahoany hanao soa ho an'ny firenena mba ho voninahitry ny anaranao ny vehivavy malagasy mino anao Jesosy eo amin'ny anaranao nanaovanay izany bavaka izany amen.